Faharoa, ny fahazavagna dia tsy zakany aiziny. Tanao namezagna be karakory tanàgna, namezagna be karakory toeragna anankiray, rehefa manomboka tonga eo ny fahazavana, tsy mila miteny aby fahazavagna hoe mazava e, fa tonga dia manjavogna ho azy ny aiziny. Tovy amen. Ho avy zany fotoana, ho avy andro, ho avy volana, ho avy fotoana anankiray tsy ampoizinao, misy raha tsy mila bekonao fa miala ho azy. Ho tanterahany tompo aminao ne zany. Dia andao antsika mba amaky andinin-tsoratra masina. Ty agnisan'ny andinin-tsoratra masina mba namanginy tompo an'androany a, Genèse 37. Ho an'izay nitondra baiboly. Fezika moa zany mbola tsisy dia Genesis toko fa 17 andiny voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fiavian'ny rainy, dia tany amin'ny tany Kanana. Taiza ny Jakoba nipetraka? Io le tany nampanantenana ny zanak'Israely, eo any amin'ny tany Kanana, tonga tany zany Jakoba. Ary Jakoba ozy izy nonona tany amin'ny tany fiavian'ny rainy, fiavian'ny Abrahama zany, dia tany amin'ny tany Kanana. Io le tany nampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama, voa amin'ny tragnony rainao sy ny reninao any amin'ny tany zay ampanantenako anao, ataoko firenena lehibe anao. Tahany mihitsy zany Jakoba nipetraka. Jakoba ty nefa efa zafin'ny Abrahama, zanaky Isaka. Zavako kely aminao ohatran'izay mba ho azonao. Ary izao ny tantaran'i Jakoba. Rehefa 17 taona Josefa, asara nagnanakory ndraiky koa izy ty. Ikoragna mombamomba ny tantaran'i Jakoba baiboly, i Josefa ndraiky votongy voalohany. Averitsika kely, mahazo venao aloha e. Ya. Ary izao izy ny tantaran'i Jakoba. Rehefa 17 taona Josefa, dia niara-ny androndro tamin'ny rahalahiny izy, fa mbola zaza izy. Dia tamin'ny zanaky Bila sy ny zanaky Zilpa, vadin'i Jakoba rain'i Josefa, sy ny sisa, ka nanaovany papany akanjo lava izy aveo. Ary noho hitany rahalahiny izy dia romotry rahalahiny reo. Dia ny zavatra nisy teto aloha zany a, ny angany fahavignirany rahalahiny reo, vao mitantara taranaka zany matetika tokony mba lehilahy matoa. Tokony commence par l'aîné. Izovy lamatoa, azovy zokizoky. Vao tantaran'ny Jakoba, i Josefa faralahary ndraiky ny volagny voalohany. Teraka nanomboka teo ny jalozy. Inona moa ny tigna ambara amin'izany? Rehefa zavatra tendren'Andriamanitra ho an'olombofidiny, tovy amen, tsy magnaraka ordre normal. Tsy magnaraka ordre normal. Misy raha tsy mampino mitranga rehefa aminao ny fahazavan'i Kristy. Amen. Ary zany volagny baiboly, indrozy ny aizina manarona ny tany, aizimpito manarona ny firenena, fa aminao kosa. Alleluia. Aminao io zany misy raha tsy ampoizigny tranga atsoatsy. Tsy ako raha mba inonao zany teny zany, fa izy ke zany reo fa marigny aminao e. Dia mba sambory le hoe za zany Jesosy hoe. Amen. Za hoe zany fiainako zany, resako anao teo fa ny fahazavana no agnisan'ny zavatra aingam-pandeha malaky maventy anety zao tontolo zao ty e. Anao io didiny fantanagnanareo fô tsy vitanao agnatin'ny une seule seconde, fa c'est le monde entier mihitsy ho didign'ny fahazavagna impito dans une seule seconde. Eritrereto zany fa zavatra tsy hay hazavaigny, zavatra tsy azon'ny saigninao dinihiny hoe ino mahatonga an'izany,
fa raha vao toerana misy fahazavana dia zay ny zavatra mitranga. Amen. Ka ny atonga ny fahazavan'i Kristy io amirapiratra aminao foana n'aiza n'aiza lehanao dia ny fatahoranao n'Andriamanitra. Inona hoe fatahorana n'Andriamanitra. Jereo tsara na amin'ny Baiboly ary miteny hoe ny anjelin'i Jehovah ozy mitoby manodidina an'izay rehetra manino ny matahotra azy. Matoa zany toerana anankiray misy anjely, misy Andriamanitra, misy présence de Dieu. Ary zay matetika mba resako kely antsika foana hoe mahatonga antsika nandefasan'Andriamanitra anjely satria misy ampahan'Andriamanitra agnatintsika ao. Fa ny ankamaroany nen'olombelona amin'izao nefa zany le ampahan'Andriamanitra agnatiny ao fa tsy velona tsony fa le ampahany maha-izy anazy foana ny velona. Tsy haiko izy ny agnarany, tsy haiko izy ovy fagnantsovana anao mbany volonareo agny. Mbola igny ndraiky ny velogna aminao, isarotiny, itsika sinteny, itsidiso, tsy haiko zovy agnaranao. Regny ny lasa mirehitra agnatinao akao fa le ampahan'Andriamanitra tsy hita tsony. Dia zay ampahan'Andriamanitra zay raha tianao iverina amin'ny laoniny ndana mambolia fatahorana an'Andriamanitra. La crainte de Dieu. Ny crainte de Dieu mitondra ho azy makany amin'ny sanctification. Lasa manana fahamasinana anao, lasa manana fitondran-tegna mendrika anao. Dia mazava ho azy manomboka eo raha vao Andriamanitra mahita olo anankiray na lehilahy na vehivavy matahotra anazy mitodika akagny masony. Amen. Dia izay mahatonga amin'ny Baiboly Davida mpanjaka mihitsy koa ny teny an'izany hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro. Tsy manana fanilo anao izy ka tsisy tenin'Andriamanitra. Ary ny atao hoe matahotra n'Andriamanitra dia mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Tandremanao le izy, ankatoavinao le izy. Araiky ty tsy mifagnaraka amin'ny tenin'Andriamanitra aloha avelako. Araiky ty mety atonga n'Andriamanitra tezitra aminakahy aloha ajanoko. Araiky ty mety tsy hifagnaraka amin'izay mety ho promesse de Dieu amin'ny fiainako, stop. Zay olo miaigna amin'izay karazam-piainana zay mazava ho azy iaina amin'le fahazavan'i Kristy. Amen. Dia manomboka eo zany ianao lasa tsy tompony tegnanao tsony. Zay natonga ny Paoly apôstôly nilaza mihitsy hoe tsy za tsony izy no velona fa Kristy ny velona. Zany hoe efa tsy tompony tegnany tsony izy, fa na izy magnano activité karaha tariny raha. Zay ngamba nazahoana ananjy kokoa. Karaha misy raha mitarika ananjy ity activité ity ataovy, tonga dia mampanjary anazy, tonga dia azahoany vola be, tonga dia mandroso be mihitsy igny, tonga dia ahitana fipoahana satria taritiny fanan'Andriamanitra. Amen. Avezany angalina izy fatahorana an'Andriamanitra. Mbola ao aminao ve zany zao? Mbola hita amin'ny fiainanao ve zany amin'ny andavanandro? Faharoa raha tia hita ny fahazavan'Andriamanitra, mila tia vavaka. Mila tia vavaka. Misy fotoana anao lasa nabavy mba mandehana mijery toerana tena calme. Toerana magnino hoe toerana calme. Meko introduction kely anao melohany idirantsika amin'ny Zoom. Ya. Za dia mba mampirisika anao mihitsy mba misorata agnarana amin'le Zoom. Fa deny zao za mandira application WhatsApp. Zany hoe mila telefone misy WhatsApp zany dia c'est facile mampiasa Zoom anao avy eo. Dia mandany anao misy fotoana zany mba mijery toerana calme. Tegna toerana anankiray tena hoe calme, tsy aregnesanao tabataba. Mazava ho azy zany telefoninao mila calme, saigninao koa mila calme. Nindray tsika io mandeha amin'ny toerana calme fa atsika mihitsy no tsy calme. Dia mbola mitovy amin'olo niaraka tamin'olo tabataba tagny fao. Fa ndana mba mianatra mampangina kely ny saignany. Tsy mampanina amin'izay fotoana izay ianao afaka mihaino feonkira na feonkira fiankofana, miandro fanamasina. Le fa anao tsy moramora eo, anao tsy maintsy misy foana karazana hira tegna ankafizin'ny fananao. Rehefa hira igny mandeha regninao anao karaha mahazo igny, dia alefaso igny. Amen. Dia amin'ny fotoana mba miantso an'Andriamanitra, Tompo
mba tahita ny fahazavanao za hoe. Dia mba manana fahazarany rehefa mba hagnano culte personnel, ataovy madio tsara vata, ataonao madio tsara, mba avy nahandro zany fa mitrotro aminanjy. Tsy raha litro foagna iky le Andria manitra antsovy, izy koa fa manitra zany. Donc zegny mba mila magnitra koa antegna. Amen. Mba magnano madio fa tsy akanjo feno dignitra igny fa nagnasa izy andana jereva amin'ny bokin'ny testamenta taloha tao fa nisy fombafomba be mihitsy zany hoe andeha agnatona an'Andriamanitra zany. Taty afara moa zy karaha nitsotsoriny letra avy nanomboka Jesosy Kristy nombona tamin'ny azo fijaliana, trietra olo nefitra lamba dia tsisy magnaja tsony na magnatao patalogno fohy mandeha am-piangonana, volagninao magnino maro sortanao fa trietra efitra lamba pastera. O voan'olo ndraiky efitra lamba trietra igny very rehetra amina sorta ndraiky trietra. Dia lasa gaboraraka ny fagnatognana an'Andriamanitra, lasa fa tsisy tsony karazana hoe mba endrika anankiray ndesigny magnatona an'Andriamanitra. Dia niana nefa anao mijery re olo manompo sampy fa mbola mampiasa an'le karazana étape d'adoration, étape na culte, étape na zavatra maromaro ataonjare, fa atsika ho nefa tretra zao nefitra lamba namba mantsylagna izy mivavaka fogna ny agnarany, tretra ho ny iraha efitra lamba satria zany foa le raha mba fantany. Ary misy olo mitoroteny dia zany mihitsy ny agnazavany ananjy, letra na tretra zio raha jiaby hanogny manjary aby. Zalahy tsy zany dikan'izio fa misy hevitra atao. Fa indraindray tsika tsy mba mandinika tsara hoe raha mba imagineo nge ohatranao fotsiny manana rendez-vous tsy haiko amina olo maventy, tsy haiko zao olo maconsidérenao olo maventy, fa tsy maintsy mitarataratra tsara anao vandraonao koa hoe aminanjy maro poziko toa mba manjary ndosigny akagny tony ihany ozonao, tsy n'importe quoi, tsy n'importe quel ndesinao akagny, fa tegna mandinika tsara na ahoana poziko, mety magnotany zanakanao aby anao, mety magnotany vadinao anao akory maro poziko, mety mihizy koa satria andeha iona ohatra tsotra kely zao zany. Dia anao rehefa mba andeha hivavaka amin'Andriamanitra, zegny ane mahatonga antsika mila zatra madio riavane, madio ary vao vetivety zany agnatoranao an'igny iakanjo avy ndesinao miasa ke io azy ndesigny makatra ambony fandriagnana reky fa ataovy amin'ny lamba maloto. Pastera vonandraigny nataoko ve afa nisy dignitry. Niny sasany efa tsy azo nononontsony hoe akanjo ndosiny avy taiza mety avy nandevagna aby izy fa igny jusque agnaty drany agny dia mbola agny koa izy koa tanao satria ho nofa tretra ho nefitra lamba ho agny ny andraisan'ny sasany anazy. Mba misy raha zany ohatra fotsiny zao hitanao zao tamin'ny andron'i Jesosy nampagniraka mpianatra izy, andanao izy nareo mandeha mitoroteny ka zegny tokantragno tsy mandray nareo aintsagno koa ozy fasika amin'ny kiraronareo. Misy dikany lasa vavolombelogno i raha igny, témoin hoe avy taizanao miteny igny zavatra igny ka io tongotra miditra amin'ny salongnareo, miditra amin'ny tragnonao ndraindraiky jusque amin'ny chambre atorianao misy kapan'olo miditra agny, tsy hainao nefa ny témoin na ino igny tavela aminareo koa. Pastera tsy efa fafandrany Jesosy ve zany zay fisainanao zay navoa mafianao hatram'izay. Te raha jiaby ankininao amin'ny rano Jesosy dolo fa tsy tia mba te hiteny anao mba vole aroza la kapanare zafaty izy koa miditra an-tragno koa to ndana mandehana amin'ny tragnon'olo maventy anao na zay olo mamandagna ny maizy anazy fa tsy manjary hitondrasana kapa an-dragnony akao. Fa anao donc asy olo magnino za pastera Jesosy miaro anahy ke magnino za tsy miasa lao amizay. Dia jerevanao amizay raha jiaby ataonao tsy mety, atao délivrance anao fifasiky mbola koa atao zegny holy anao. Dia manomboka zao zany i fiainagnanao io tegna
mbo karikare tsara, mila mahasaro mpiaro anao mba asivy discipline fa tsy avelanao gaborary. I fogna nagnanao ananjy tsisy eky ifo. Izy ke kofa tsy ake tsony 2 herinandro fogna ry zanakanao, donc tsy mandeha mianatra. Rehefa mirigny mianatra. Ary vity 2 herinandro iko mbola misy sarinao marindrina eky alao izy rehefa mampagnonofo ratsy. Anao le nitomagniagna misy tsy aiky torogna mihitsy taky. Afaka vola ndraiky 2 vola aloha alakira mampirikio. Dikan'izany mbo tandremo ninao. Bila mahasaro mpiaro anao itegnanao io, indrindra fa niara-pananao. Amen. Tsy mampagnino rehefa na ataon'olo miavogna antegna fa tsy olo jiaby ampidirigna amin'ny chambre fatorian-tegna. Misy karazan'olo io mitondra vintan-draha tsy manjary, zay angamba mazahoanao ananjy misy kokoa. Misy olo kagny miditra andragnonao ko. Misy olo tegna tsy ambinina mihitsy izy amina fiaina nefa izy mifangaroaro aminao ke. Misy olo io managna ozy ondraha avy tamin'ny tany nombany tagny nefa izy fampikasokasoko aminao ke. Asazonareo raha volaniko zany. Zay mahatonga ny olona sasany rehefa mahazono ny raha zany dia presque tenen'olo jiaby hoe miavo, satria tsy tia alaka énergie négative aminao agny. Misy olo nefa mikoragna aminao dia fa problème fogna. Voalohany ozy faharoa ozy za izy ka nga vola aminao alors limbo ndisy niasa lohanao mivangogno igny izy ony andeha nga vola aminao tsy raha mamindra kagny. Azonareo le izy dia atsika nefany libre be amina raha karahan'iregny, libre be. Misy antsasakady anao mitandrigny raha ratsiratsin'olo fo. Misy zegny azo tohizany koa fitanao fa ratsiratsy iaho antegna fo andro hafa ndraiky izy tohizatsika maloha. Satria misy fotoagna fitandrignesagna an'iregny fa misy fotoagna anao tsy tokony mitandrigny an'iregny. Zareo zay mahatonga agnaty baiboly miteny raha jiaby ambany masoandro aketo izy samby amin'ny fotoagnany. Anao na be osotra be karakory ka hitondran'olo problème fogna anao isan'andro anao ro totrika anao faranao fa misy fotoagna anao mba privé kely aketo ndraiky mba angalako souffle. Anao ne kofa tsy akenao fa mahita pasteur hafa koa reo azonao le izy agnaranao amizay fotoana zay légende. Dia karanjany koa anao io rehefa tsy akenao mahita olo solonganao fogna mpampiasa anao fa vady aman-janaka tsy mahita olo asolo anao. Tandremo tsara fiainanao. Rehefa olo hitanao ohatra hoe efa tsy azoazonao zao ohatra hoe mifanena aminazy na hifandray aminazy tonga dia aza mifandray. Fa izy regny tsy raha mandehandeha ho azy fa zagnahary mivolagna aminao hoe io olo io misy raha tsy manjary tianjianona aminao. Fegna anao mbola nohaninao koa samosina miany. Zanao 3 andro nandoafa koa tsy nagnano mpagnano délivrance zay ony tsy haitsony mihitsy ny afarany. Nangirifiry daholo ny tany nombany samosy. Le raha nefa avan'io fa ohatrany efa misy raha mibitsika aminazy hoe tandremo tainy tompony anao, tainy Jesosy anao dia rehefa mandeha mivavaka amin'ny mangina anao dia mba mianara tsy tonga dia mangata javatra. Nohy tsara ty tsy tonga dia mangataka ofantragnonay tsy karaha zay. Na tsika io ara sasany andeha angao sira diany, tsy haiko moa amin'ny ville to boko tsisy mangao sira zany fa tambanivolo taloha isika izy andro izy ambaravaranao keo izy aty koa raha sika mangao sira hely fa mbola tsy nahazo raha izinao. Misy olo mandeha mangao sira zany diany aminao keo fa io tainy tompony anao. Mba mianara zany anao misy fotoana raha sendra hitanao hoe tena resy be igny anao dia amin'ny fotoana igny anao ndana mitokana kely mihitsy mivavaka mitokana fa tsy anao efa resy igny mbola mitangorona aminao kely daholo koa le olo mandeha mitaray, le olo mandeha magnano karaha ty. Amin'ny fotoana igny anao mila énergie spirituelle
Endana mivavaka, mandefasa hira, mandefasa karazana tsy haiko adoration, zavatra hitanao fa mampalazy, dia ataovy madio tsara ny vatana. Ataovy azo vantoka fa tsy mahimbo ilikanao ka mivavaka anao fa anao tsy mahazo valim-bavaka e. Mba mianatra madio revana, amen. Dia igny anao madio tsara igny anao miantso an'Andriamanitra amizay, fa ho hitanao fa hisy zavatra tsy takatra ny sainao mitranga, ary hitranga aminao ne zany, tsy maintsy mitranga aminao zany, amen. Dia mba jereo agnatin'ny tragnonao koa sao dia mikorontana, fa raha vao mikorontana ny tragnonao ao, midika zay fa ny tragnonao manko rehefa agnatsina fa fiainanao. Izany le kisarisary amboarinao koa zany io. Sasany zany izy miala andragno mandraigny daranjaribo tsy mivalo, izy fa fiu nefa ino asany agny amin'ny femme décembre agny asy misy dira tsy mivalogno akagny efa de misy moté andalo agny ndraiky koraha mandraindraigna izy done lasa ino asany akagny jardinier tokotany neby tsy voafafa. Fiainagnanao, c'est ta vie. Jireo zany vao mifoha mandraigna anao ino fiainagna asehonao, antragnonao koa anao ino fiainagnanao, madio ve ny magnodidina anao. Sasany tsy tonga saigny misy tena koa andao mpandregna ananjy koa velony koa. Nefa zany revana dia agnisan'ny acte prophétique ratsy be, nefa ho nitonga ny fahazavanao. Raha mba manambola antegna na mbola tsy tompo tragno anao, mba lokotra angotrahanao, no mianara mipetraka amin'ny raha manjary, tsy maperta zany anao apetraka agnaty izy. Pasteur tsy alany aminao fantragno aky, tsy raha magnano zay, antegna mbo tia raha vanta. Tsaroko tam'izay mivady mbola nagnofa tragnon'olona dia tegna karakaraineny anao. Eo koa ne testanao agnomezan'Andriamanitra le tegna tragnonao. Adio tsara zany e. Misy amintsika zao may ampoule na tragnon'olo hofanao, dia mbola mandigny tompo tragnon'olo izy ndraiky izy vao mihetsika. Anao mahizigny ity, azonao atao tsara manolo any tonga dia ataonao amin'ilay mbo hitiavanao anany, sololo listre mihitsy. Tiako solonao zay mba raha metimety aminao, ataonao raha mbo tsaratsara satria anao miditsy miboaka akao. Akao chancenao mikolona, akao Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao, ary possible misy anjely be da be koa miaraka aminao koa. Amen. Ataova madio magnodidy. Na dia mbola magnofa ary anao aza mba magneky médiocre zany, na mbola magnofa na mbola tsy nenao le tragno. Atsika indraindray vao mitondra moton'olo dia latsa-datsika atsika agnaty lava, fa fisainana zany. Igny magniry ny moto, lesy mafy lesy moto-lahy io e, na mba mantretreko koa rô, nivolagna ve tompony io atretreo izy. Dia zay fisainanao zay tsy ahazo moto mihitsy ianao na oviananao, satria ozy ny Baiboly zay tsy mahatoky amin'ny an'olona tsy hanapaka amin'izay tegna nina azy, fa zay mahatoky amin'ny an'olona hanapaka amin'izay tegna nina azy. Mandeha amin'ny raha karaha zay. Tsaroko tsara za mbola nanomboka agnatina hiraka anankiray tegna nataoko tamin'ny foko rehefa zaho tamin'izany tsy nahafantatra hoe mbola hagnano paster sa hagnino zany, nataoko tamin'ny foko. Agny zany miainga ny secret ny fahazavana, ary raha vao io fanany fahazavana io tonga aminao, zay raha jiaby ataonao mety daholo, satria tolotsaigna avy amin'Andriamanitra. Mba imagineo nge ny Joseph e, nikitodiky taminazy tagny le izy. Amarony zanaky Jakoba, misy an'ny Robena tao, misy maro be tao, fa tsy regny ndraiky ny tongono, ary ny tantaran'ny Jakoba dia, ary zao zany tantaran'ny Jakoba rehefa fito amby 10 taona Joseph. Sans ninga zany efa lety faela fa nisy karaha ninao koa. Ho avy ny fotoana revany hiala amizay ianao le ilikilokolo ampiasagna io, ho fafagna amin'ny rano Jesosy amizay ifankahalagna io. Zao manko zavatra anankiray reveleko anao,
mahatonga anao halan'olo tsy ahoana io ino tsara, mahatonga zegny olo mahita anao ohatrany tsy hainao romotra fo nefa n'olo tsy mba migafy, anao tsara mba magnahy fa olo milamina tsara ihany fa de tsy hainao fa tezitra aminao daholo ny olo satria misy fahazavana ao anatinao. Josefa rehefa nanana étoile spéciale de trampamaky teny tsy nahita fa tsinga. Amen. Ho avy zany aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoka rano mba hikorina amin'ny fiainanao zany manomboka androany hariva. Amin'ny maray mandrenao ara-panahina aoka ho izy fahazavana hirotsaka amin'ny fiainanao. Mahita amin'izay anao manomboka eto. Ho za hoe mahita amin'izay anao manomboka eto. Amen. Tsy rivona maky tantara dia efa niny Josefa nita. Tsy nisy étoile. Anao zany raha vao manana grande étoile dia lasa halan'olo tsy ahoana. Raha fa mafahininy zareo fa mahita anao satria fantatra anao fa tsy maintsy mahomby. Tsy fantatra anao fa hagnano raha maventy, io tsy mahafantatra raha koa tsy maventy. Io tsy magnano raha koa tsy raha tsara. Io tsy miteniteny foana koa tsy raha mampahomby. Grand étoile. Regny tsy maintsy halan'olo. Faranao le mbola mianatra mikabary amin'ny sisiny tany, tsy haiko magnano akory, dalam-pasika, tokatoka. Iska misy fety foana anao vontsovin'olo. Ino mantsovanjare anao agnano magnano dia mahazo 10,000 anao voto dia toaka tsasikaikara. Fa mila manana grande étoile anao, mila mba malaza amin'ny raha mafoaka tsara maventy milaminy ho aminao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa atsika mahatonga atsika tsisy raha pare ndraindraiky zao amin'ny fiainana atsika misy raha te hamirapiratra ihany ine fa le fiainanao mihitsy tsy mampamiratra anazy. Fitondrantegnanao ohatra zao quartier ipetrahana aro ifindra tanita tsy misy quartier ipetrahanao tsy mampahomby anao. Da iny tompo anenao misy toerana tegna tsy mety mihitsy e. Faharoa nama olo mifampikasokasoka, olo karakory piditra andragnonao. Misy olo ne anao vomifao igny defa izy hitanao keo tsy vola desideke tsy ino fa ino vao magnano vonifao aoje alors leka mitaly ali de batia mitaly aloha izovy olo mpitrotro aminao mifao mandray izovy de malobokiny aly mba ilifaso izy. Sérieux ne zany amina quartier moa rehefa misy karazan-draha karan'zay. Misy sasany izy ndraiky mampirehitra fonao amana kafe zay misy alors fa gaga foana aloha fa izy firo anao fa magnatory siramamy ambany izy magnatao siramamy kafe anao da tiriny aminao. Misy zany kalandra kafe fo ndraiky da iny tompo anenao misy raha karan'izany zany riavana amin'ny fiainana. Mba jerivo tsara ny olona mifanerasera aminao mba alay vonokely nitondra ino izy hatramin'izay. Tsy mampaninona nataony miavana anao fa ovanao elo ndraiky le izy. Amen. Ovanao elo satria raha tsy magnano an'izany anao tsy hisokatra isainao io. Tsy fantanao hoe zany tsy mampahomby anao. Valinao ny question hoe inona ny antony tsy mampahomby anahy. Fa mila mahomby anao amin'izao volan'ny fahazavana zao. Amen moa e. Magnarakaraka an'izay ao dia mila mba mianatra anao tia mamaky tenin'Andriamanitra. Mianatra mamaky tenin'Andriamanitra. Mataovy kamaradinao io. Za zao fa nagnatoro antsika hoe sanandro mila mavita mamaky toko anankitelo 3 toko par jour. Taovake zany hitanao fa misy fivoarana
Am voalohany anao mamaky fogna, dia avy anao tena mandinika tsara hoe inona moa raha ty. Na dia mandreraka saigny vaky fo, tsy mety mikoatra amin'ny nafitaly anao koa. Eo Bededoma, fanena amin'ireo karakarazana satria agnatin'io boky io fagnahy izy io, fagnahy ny soratany. Zay ny livre. Lasa ra-panahy zany mpamaky boky, dia isaignazy tanora lalandava. Atsika nefa vao manomboka amin'ny asa fotsiny dia fa tsy tia mamaky boky tsio. Tsy mivoatra. Tsaroko tsara tamin'izaho nagnano taxi borosy, mitondra taxi borosy. Efa mandeha mitondra taxi borosy ianao, tsisy raha agnaty lohanao io koa tsy passage fo. Hoe zay hitako passager maregny. Ya. Anao manomboka fa tsy miasa loha amin'ny kiraro atao zany tsony, fa tsy niasa loha amin'ny akanjo tsony hoe mety sa tsy mety, fa raha anao na anao matory andro aligny magnonofo mizaha passage. Ya. Mandeha milalagna igny anao karaha mahita olo tia andeha zany, andeha nareo, lafy olo tsy tia andeha. Raha izaka izy io tanao zany zay zavatra magnodidigna anao iainanao andavanandro, lasa igny fiainanao lasa tsy misoka. Ary tamin'izany edy tsy agnaty lohako dia mamaky boky zany, fizaha passage. So neragna na resa mangory zany direct tamatavy zakeny zany fo raha agnaty lohanao. Karaha fa mahay manambitamby client zagny anao, karaha fa hainao ifo raha agnaty lohanao. Janao patalogna tongony karaha gologlobe patalogna chauffeur zay. Tsy hainao mihitsy lamody zany tamin'izany. Da iny tompo ianao. Mila mijery anao zany manomboka androany qualité-na fiainana, hoe karakory moa mba tokony ho qualité-na fiainana. Zay le mila agnakekezagna olo mba efa mahomby, mandehana marivorivo regny. Fa za milaza aminao fa manomboka torony anao hoe zao ataovo. Fa i olo ny arahanao hatramin'izay tsisy raha atorony anao ndraiky ary magnatoro ananjy ndao ndeha bazary kely. Ndao zinasy moa koa zay amboary kely randringanao, zay izy pendrandra, zay izy vao nipendrandra. Zany nefa kamaradinao, tsisy raha atorony koa tsikitrign'olo. Niady ndraiky nengary Robert tsy haiko karaha nahitany message zegny tagnatena izike zegny naresaka andra miraika amby folo aly maregny an'igny anao ngategna meilleur ami mihitsy, misy information nefa ny information nino nampiteny taminao olo miady avitanao fantragno faravolagna ve zany. Zany nefa ny raha tonga aminao isan'andro mialan'izegny ndraiky olo am-piangonana gato. Anao le viavy le tsy miala ke mibagna fa raiky fa roa fa telo fa efatra, izy ampivôny ake fogna place zany gato fo ndraiky koa izy mamango koa izy kegny nga zegny tany jiaby izy kegny tsisy tany tsy treky ananjy, izy kegny raha fa mantretreky karaha ko zany raha regninao. Nefa anao andeha hitady vahaolana, nefa anao mba te ampijoro ny ara-pananao, nefa anao mba te andeha lavitra, zany raha magnodidigna anao. Asantsika izy misy olo zany na mba samby ampiangona agnato manomboka zao asivo limite fifampikasokasoa aminazy. Rehefa olo hitanao fa tsy tariky anao amin'ny raha manjary tsy mampagnino zany, satria regniny ny toroteny zany regniny. Kino mbola tahoranao koa. Ya
Tsy magnino teneny kely aminay akaiky anao regninao toroteny zany hoe. De fa zagaka anao hoe. Amen. Tainy Jesosy anenao. Mila mazava atsika. Tonga ny fahazavanao. Tsy fotoagna tsony zany zao le hoe zao hoe tsy fantanao ny tokony ataonao. Mila fantanao am'izay ny tokony ataonao. Amen na? Tsy maintsy fantanao izy amin'ity volagna ty. Ampazavanao Kristy. Amen. Raha tsy misy zavatra mihitsy zany andraisanao fanapahan-kevitra mba hiova, tsy miova zany fiainanao. Misy décision mila resy. Androany hariva zany mba apetrao kely ny question. Inona ny décision mila resinao io? Mandeha agnovana fiainagnanao. Ino décision mila resy? Ny décision rehetra revagna de miafinao ambadika na risque daholo. C'est une décision. Risque. Amin'ny maharisika zany mety latsaka agnaty rano. Amin'ny maharisika zany mety marary, mety mafy, mety misy zavatra tsy ho hita, mety misy zavatra tsy ampoizinao hitranga. Reo ihany anefa revagna anao tonga fahazavana. Tamin'ny andron'ny Abrahama, rehefa te hitona anazy tagny amin'ny anjara voatendry Andriamanitra, tsy maintsy nisy zavatra maromaro nafoy. Nafoiny Abrahama ny tragno niraisiny reniny. Nafoiny Abrahama ny tanàgna nabe anazy. De lasa izy. Tsy maintsy misy fandozana. Fandozagna olona. Eno tsara anao te handeha lavitra io. Fandozagna olona. Jerivo tsara ny lozan'ny Abrahama tanàgna nisy zareo sy ny olona jiaby tao. Ndesy niaraka taminazy nefa ny Lota. Jerivo fa niteraka problème tamin'ny Abrahama ny présence ny Lota. De tsy maintsy nisy fandozagna ny Lota. Zay Abrahama vao lasa firenena lehibe. Anao zany matetika nanapa-kevitra nandeha nivavaka, efa voakarakara ny ara-pananao. Fa misy karazana fiarahamonina mila ialanao koa ko zay anao vao miavaka. Tainy tompo anenao. Misy karazana lieu zay tsy tokony ahitagnanao tsony. Tovy amen. Fa raha anao zany le mbola zay ny tany misy mangidy tsy maintsy misy ananjy. Zay ny tany misy zikola na andalampasika na madi na magnana akory. Ny sasany zikola hoaniny kobagnina tsy orano kobagny. Tsy anao fa mipiriny kobagniny tao mizy. Dimvake sotronao. Ndrendrenge raha everinao fa mora io penao lafo amin'ny dokotera agny. Azonao? Tenga sady mana ny more. Ya, fa anao vake marary. Tatrina typhoïde, fièvre typhoïde. De everinao fa asany devoly le izy. Na men'Andriamanitra tova maro betsika zanak'olombelona. Indrindra fa ny fisainany. Ary igny le nasainy novagna raha vao miova fo, miova ozy amin'ny fanavozana ny sainy. Betsika amin'olo na efa 3 taogno, 5 taogno, 10 taogno ny vavahana, fa saignazy tsy miova. Tsy mandroso anao raha izany ny ataonao. Zay mahatonga za eto tegna magnome anao lesogno, tsy lesogno anjaza fa lesogno olo maventy. Tonga de le venty-kanina mihitsy aneny azonao eto e. De tokony mba miova le fisainanao. Nendray tsika tsy mahazoazo aigna mihitsy raha tsy mihaona amina namana. Ndana mba forceo ndraiky koa hoe ndana mba mitokagna manokana. Io fotoana filaninao amina namagna io midia amina toerana anankiray mivavaha. De ity zavatra anankiray ity ampitaiko aminao farany de mamaragna antsika. Ho antsika piasa. Tsy haiko anao aiza anao miasa. Miasa brove anao sa miasa an-tragno sa miasa amin'ino? Alohany andraisanao ny asanao mba mivavahano. Ary raha afaka mandohalika mandongalia. Naiza tsy tokony mamengamengitra zany. Miasa amin'ny toerana anankiray anao tsy geste be hoe je suis chrétien, tsy zany. Fa rehefa amin'ny toerana iasanao kosa tsy maninona mitodika amin'ny rindriny. Fa namasinao apetraka ambany fitarianao asanany any. Mivarotra anao, aza magneky mihitsy hivarotra raha tsy mivavaka.
Inary avagna chaque fois za tonga amin'ny bureau za tsy mandray olo zany raha tsy efa avy mandongalitra mivavaka. Amen. Satria tsy fantanao ny olona mifanerasera, mety olona miasa miara-miasa aminao io andeha misavy anao fa ndraiky raha agnaty lohany. Possible nge zany. Anao nefa milaza fa mivavaka nefa tsy spirituel. Tsy resanao aby Andriamanitra inonao hiaro anao zany. Na izy ary tsy nare. Iny tompo ianao fandana mba mivavaka Jesosy. Niza mankahala ana amin'ny ty toeram-piasako ty, niza mankahala ana amin'ny ty toeram-pivarotana ty, ny rahanao hiaro ana. Matoky za tompo fa manana anao, matoky ny protection anao za, matoky ny fiarovanao za. Tsy voatery lava be. Miresaka aminazy kany. Ka tompo ty androandroany ty mba hitondra fahasoava ndehibe. Ho izy fitahigna rabola tsy osy fitanao za ke mily raha atao oate. Zay nge le mivavaka. Amen. Dia zay no voandana atao viasanao. Fa jereva hoisy voninahitran'Andriamanitra tsy ampoizinao. Na anao taitra amin'ny alina igny, tanao no leva matory igny. Tsika moa raha vao matory matetika raha tafipetraka zay maloha. Sanao to dia mitsamboagna foana fa lasa. Dia anao le mipetraka igny miresaha amin'Andriamanitra. Ataovy réflexe mihitsy hoe bonjour Saint-Esprit. Miarabanao za fanamasina. Miarabanao za ray. Misaotra fa mbola nataonao velona igny, mbola tafaragna avy tambony fandre. Ankiniko aminao ny journée androany. Apetrako ambela tagnanao zay rehetra. Managna fahazaragna karan'izany. Indana ataovy raha ataonao. Miditra amizay anao vakeo zao ohatra anao mandramby rano ifandresako anao tamin'ny tanàty zany. Aza mampiasa rano raha tsy mananonona teny tamin'le rano. Amen. Anao mampiasa rano robinet sa pompe tany tenena mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ndre da mary efa avadra. Ity rano ty anao da fierovagna anahy sady hitondra vola be. Amen. Brosy nify koa anao koa. Raikitra koa anao. Vava. Amen. Atsika nery tadinao tsara fa regny olo milaza hoe manana ody ratsy an-tagnana regny tsy mangigny. Misy raha fogna tokotokavin'izy regny. Fa anao nefa na hiresaka amin'Andriamanitra anao nefa misy fotoagna be da be anao. Sasany mandeha toilette izy Facebook ndraiky raha dolavina ngidy manjary atao koa mivavaka kao. Amen. Miresaka amin'Andriamanitra. Mandeha anao mandro anao amin'ny douchenao mivava. Zay fotoagna hitanao hoe temps de pause. Satria amin'igny nge tsisy raha hafa azonao atao hoe matatro lany fotoagna anao. I fotoagna anao mipetraka ke tsy maintsy lany fogna igny. Azonao. Dia raha mandro koa anao zany fotoagna androanao igny tsy maintsy lany fogna igny. Fa mba lanio mivavaka. Fa ho hitanao fa raha ataonao fahazaragna zany maro raha iova amin'ny spiritualité anao. Atao fahazaragna zany. Vitanao amizay reo. Amarana antsika anazy ty vao tegna farany. Mba mianara mipetraka amin'ny place na mpagnome. Mba miadiva anao mba andeha amizany toerana zany. Mba miadiva mafy mihitsy. Mba sendra tegna io ndraiky andro mba inviten'olo mba managna fahazaragna karan'izay. Aza mandeha tagnampolo mandeha mba mitondrasa raha hely agnaty poso. Mbo nisy ampahany tamin'ny ranoanigny ty mba vita aminao. Amen. Na dia le farany tsotra aza. Fa tsy anao mivebetraka regny. Mbola tsara vokivoky zay nge ka. Ndana mba mipetraka amin'ny place-na mpagnome. Anao zao nanomboka tamin'ny janvier mba ino raha mba finamianao olo. Zay karazan'olo zay riavagna tsy maintsy miavaka foana raha vao anao mipetraka amin'ny place-na mpagnome. Anao io zao raha vao zatra magnome zavatra olo tsy maintsy ajainy olo igny anao. Ary ny olo zatra omenao zavatra magnaja anao. Ataovy amen. Tsaroko zay tamin'ny mbola hely mandeha miandry zaho mifao mandraigny zaho mitondra soagnambo. Agnaty cartable io.
so agnambo mamimamy. De efa misy ekipa ko fa miakozio. Fa i koa rô vao iny fois ohatra tsy tonga miandry zare mandeko devoirana. Mandeha agnaty ala zay amin'izay misy telo lava afaroko asa atao zay fa andeha nitsao agnambo koa donc zay. Azao lasa ohatran'izay le izy. Magnova zavatra ary voalazan'ny Baiboly zany fa ny fagnomezan'ny olona ozy no mampalalaka ny alehany, mampalalaka. Ta iny tompo aneno. Fa atsika ne riavagna ndraikindraiky na mba fangery mbola 200 ary mavratsenao olo. Dinitra rano ela tamin'igny regny volanahy zafady. Misy fotoagna tegna sarotiny amin'ny raha tegna. Misy fotoagna kosa araka le volazan'ny Baiboly misy ny fotoana anomezana. Amen. Mamidira am'izay fotoagna manome zay. Ary na Jesosy angeny ny teny mihitsy hoe mahatsara nareo kokoa ozy ny manome noho ny mandray. Jesosy ny teny an'izany. Andana anao mianatra magnano raha magnano zay fa ho hitanao fa misy raha marobe lasa dembal anao io. Satria tsy olo jiaby manana an'izay karaktera zay. Sa izovy n'olo hitanao magnome matetiky tsy ny dembal. Regny magnome file madinika re pa taony agnaty sasebatra amin'ny ampango lesiny mody. Fa dana mba magnome. Misy fotoagna tegna raha mba misy raha ohatra hoe misy fianakaviana tsy salama sa manakory mba tegna mba magnome ty mba vidianana fanafody. Misy fotoagna ohatra hoe misy olona mikarakara zavatra mba ty zay zao taloha mbola tsy nandeha agnaty tragno efa niantoka varavarana tragnon'olo. Iznao mbola tsy nandeha zay tamin'izany. Aloziny zay mba hagnano varavarana tragnonareo. Taty afara zay lasa nana. Amen. Fa mba izovy ny olo mba amenao mba mipetraha amin'ny plasina mpagnomeo za. De rehefa anao manomboka mivavaka igny tsy tonga de mangataka. Misaotra, midera, mankalaza, magnome voninahitra karaha ataontsika magnano demandy roy. Tsy tonga de hoe chauffeur zegny raha soratanao ke. Tsy tonga de soratanao hoe ingénieur fa mbola asianao hoe j'ai l'honneur de vous solliciter. Mipoapoaka. Tsisy koragna raha marobe. Misy fagnajà. Tsy zany antsika fa zatra karija vola zany fogna amin'ny raha jiaby. Karija vola zany tsy fantany. Zany raha tsy fikambavany. Fa mba miteny anao misy fotoana Andriamanitra midera anao za. Tanao zaza madinika afetsegna zaza. Rehefa misy raha andeha angatany aminao mody ataony bisou anao. Tsy hainao tampoka anao mbola mandry igny fa vita nao bisou va minorogna anao to. Miteto tetra moko raha misy iny. Bisou papa. Fa ambadiky bisou papa igny. Hainao toy. Fa tsika magnantso papa tsika tsy resin-jaza magnantso papany. Misy zazany rehefa misy zavatra andrasiny aminao tegna meilleur note ananjy misy ndesiny minoky. Hainao papa, zany mahay anglais. Zany mahay physique, chimie. Zany mahay an'izao le raha tsara ndesiny akeo. Fa tsy izy collé tam-pianarana. Zareo izy. Na anao raha amin'igny mba verivery hely karaha ty andihy hely anao tianregny la mozika. Ary zegny rangahoany amizigny mipasy. Satria izy igny vakeo tsy maintsy afara amin'io vidian'ny chocolat. Na vidianao an'izao. Amevao an'izao za. Na mety atsika vakeo tsy maintsy mivoaka hely aho. Tenagna pijaza zegny. Solo ny meilleur note natoroanao. Fa anao mon papa de igny anareo man. Io anefa io Andriamanitra antsika io papa mihoatra lavitra, meilleur que tous les papas. De mba mila mba ianaranao magnatogna anazy. Zegny mahatonga ny bokin'ny Hébreu hoe mila magnatogna anazy amin'ny fahasoavany. Sinao. Satria ndraindray anao io mety nagnano bêtise. Tsaroko tsara nisy fotoagna za nagnano en direct mbola agny film zany. Io koa rô tsy mety aminao sy avy tsy maintsy mipetraka ankiloko ake zegny hono izy. Amizay izy mbola kely. Na de faraonao miala zala vao be fitseny. Ifenao de natao hoe stop. De stop ergy amin'ny caméra malo.
fa Yosea tsy stop mihitsy satria indro agnaty fony akao izy zanaka. Sanareo izy zaza managna an'izay inspiration izy zovy moa nampianatra ananjy zany taizana lalany an'izany, c'est la divinité. Donc anao raha mbo hiantso an'Andriamanitra zany anao mila fier aloha anao fa zanaka. Tsara nisy zanaka tsara nagnano bêtise tandragno take zany. Sa zanaka anjovy tsara managnano bety batorona edy izy zanaka anao tsara iro tsara manisy ramba. Misy amreo anao miboaka fogna diasany. Vao mandaiky anao fa mahazo gogomakitra dolo zandrany jiaby. Efa raha mikoekoeky fogna regninao dia miherigna tamboho raha misy ino. Tsy ampoizinao fa izy milaza fa endry be ina momby. Tainy tompo anenao. Tainy Jesosy anao hoe. Tainy Andriamanitra fiainana anao hoe. Donc manomboka zao masahy manatona an'Andriamanitra. Zanany anao. Izy zanaka anao io na maloto ary managna droit mametsa anao io. Tsy raha inona akanjo fotsy anaovanao. Oh? Mety vingitra anao mizasy to lamba saka ataoko andeha hivoaka. Ake fa anao vingitra fa anao magnambovika. Mahazo biscuit koa izy koa. Satria zanaka. Ary raha zanaka ozy dia manino hony? Mpandova. Anao masanak'Andriamanitra anao mpandova. Donc zany managna droit anao ry lasana bavy ahita ny fahazavan'Andriamanitra. Tainy tompo anenao. Asa manaiky mihitsy manomboka zao raha tsy arahanao reo teboka natoroko anao androandro indrindra fa niteboka ny vavaka. Tsangantsika vavaka. Tsangana amin'ny toerana misy anao dia tena tonono mihitsy apetrao amin'ny lohanao ny tagnanao dozonao hoe Jesosy eo naizanaiza andehanako dia tsy maintsy voatonona ampanajana agny ny agnarako. Sala amin'ny agnaran'i Josefa hoe za hoe dia Josefa anao manomboka androany. Na nahilikiliky ara fa tsy maintsy mamiratra. Za le Josefa anao manomboka androany. Na dia efa nisy zokibe ara tany aloha tany fa ny tantaran'i Jakoba notononona fa ny agnaran'i Josefa ny voatonona voalohany. Ho aminao ane zany fahasoavana izany, ho aminao ane zany fahazavana izany, ho aminao ane zany fanambinan'Andriamanitra izany. Sambory amin'ity hariva ity fa ho hisy lalana ho sokafan'Andriamanitra amin'ny ara-pananao. Sambory amin'ity androany ity fa ho hisy fahazavan-tsaina manomboka hirotsaka ao anatinao ao. Sambory amin'ity androany ity fa ho entin'Andriamanitra lavitra ianao amin'ny tontolon'ny fahatakarana. Samy misaotra an'Andriamanitra, misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao anay, mankasitraka ny amin'ny fahatsaranao. Dera laza voninahitra dia anao rery any voata tompo zay tonga teto androany ary mitondra mbavaka ihany koa tompony fifadikanina rapitso mba tena fifadikanina ho mba mpitahina, fifadikanina ho feno fahasoavana, fifadikanina ho mbana révélation mahagaga avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiatanana mafy ny tompontsika mahazo toerana ireto boky kely reto misy mbola magnontany moa ndray agny amin'ny Facebook any le anankiray kely vita farany tia 2,000 ariary ny vidiny raiky na 2,000 ariary. Ty le kely matsiro vakinao isanandro agnatiny ato. De misy araiky hoe fivoarana rapana 15,000 ariary na 2,000 reale. Zay zany ny vidiny ty raiky ty. De misy ndraiky araiky maventy be le secret business amin'ny teny malagasy izy tia ty ndray 30,000 ariary na 3 alina 150,000 francs. Zay zany reto boky reto. De ho an'izay lina zany dia afaka manatona eto anao rehefa mirava manjifa an'le izy. Tainy tompo manokana nenao ny zoom antsika zany dia amin'ny fin du mois no ho atao. Mba misy omananao tsara be teny zao amin'ny farany volagna raiky roka ho farany volagna diavintsika ty farany volagna avril awa le 5 mai ngamba igny zay 5 mai le daty mba miomagna tsara daholo atsika amizay afa matafiditra WhatsApp ianao amizay afaka mba miditra agnatin'le zoom de mba tiako mba tena satria tsy anagna fotoagna lavabe tsika le hoe anaovagna séminaire an'izao aketo manokana karaha taloha moko zao manao le école des solutions regny men izy am'ty zany mba ialagna amitsika le mivezivezy be de en ligne ny anaovantsika azy. Tainy tompo ianao
dia efa mampafantatra anao dinizao zany zany amin'izay zoom zay amin'ny 5 mai ho izay raha tsy diso andro asabotsy izy io dia miomany ianao mba handray zava-panahy vaovao. Amen na satria amina fiainana moko revagna misy raha karan'izay, misy le zaraigny maimaim-pony, misy ndraiky mba vidinao amin'ny fatakarana. Dia zay zany moa zany tsy forcegna an'izan'izy fa zay lina zany no andeha atoroko an'izay secret anankiray zay. Fa amin'izay fotoana izay le izy mba atao zakany daholo be 20 000 ariary, 2 aligny na 100 000 francs. Awa dia nizao zany no mizahana 2 aligny lazy teo mba hidiranao amin'io cour des grands io. Amen. Ary hiezaka ohatsika hijeren'le lavalava tena hoe mba afaka mahazaka olona maro be. Tsy misy mahazaka jusqu'à firy moa zigny 100, dia misy le anankiray koa mahazaka 1000. Voilà, amin'le 1000 igny ataontsika. Tsy za mino fa reto zanaky ziona reto lina zava-panahy daholo. Ataovy amen. Dia reo mpanaraka antsika any amin'ny faritany fa regninareo annonce zany nareo any ampita-dranomasina amin'ny fin du mois antsika mikarakara an'izay zoom zay. Dia dinizao zany ianao raha hagnano an'le izy dia efa afaka misoratra anarana. Dia raha andefa an'le izy ianao zany misoratra anarana zany ianao mazava ho azy efa andoha vola anao zay. Dinizao zany ianao efa afaka misoratra anarana ho an'izay hagnano ny zoom io. Misy karazana fampianarana spécial hozaraina amintsika zanaka rehetra tsy ankanavaka na tsy mpivavaka tiziona ry zany fa mba te hiditra amin'le izy amin'ny début ny mois de mai tsika no manao an'izay fotoana anankiray zay mba sy voteatanana mafy be. Dia izy koa ohatra zany naozinao aloha za andrainjary latse dia nizao dia efa afaka tonga dia ataonao le izy. Dia ny téléphone azonao andefasagna anazy dia le téléphone 034 43 858 15. Alefa mingy zany le izy mitady ava mivola zany ianao. Amen. Dia reo zay andeha agny avy ampita-dranomasina ndraiky afaka ataonao ria. Ao zao misy nandefa ria midirany tamin'ny zoom farany teo. Azonao atao MoneyGram, azonao atao Western Union ho an'izay vonona. Zay contribution nao zay dia mba afanoananao an'ity hiraka misy atsika ty. Zay zany raha mba ataovitsika agnaty saigna. Manohana ny ministeran'ny papa David anao raha mba manao an'izany. Ole dia angataka aminao ao raha mba miavo 2 aligna koa ro azafady rao. Dia mba zaragna fahalalana ianao. Ary za mino zato sanjato fa ambadika io fotoana io misy zava-panahy be da be manomboka ho tsapanao. Amen. Satria revagna nahatra amin'ny andron'i Jesosy ary revagna izy mihitsy no niteny aveo ozy nareo zay mangetaheta mitsangana mividiana. Ary voalaza zany agnaty baiboly am'dio ozy ny fanananao dia ndana hividiano fahalalana. Vidianana fahalalana zany hoe misy karazana connaissance tsy ho azonao fahatanitany. Ary aza mba zatra mandray zavatra botsy fa matetika ny zavatra gratuit tsy tegna important. Na anao zao mamaky livre amin'ny internet ka raha vao livre gratuit tsy tegna important, tsy tegna hitanao secret be karakory. Fa agny amin'le payante agny ny tena sakafo mahery vaiky. Tahiny Jesosy ianao anatanteraka fanatitra atsika raha niomana ianao raha isan'ny ampelatagnanao mifanatitra ao fa hivavantsika. Raha eo misotranao zay raha afaka anatanteraka fanatitra amin'ity androany ity. Raha isy tompo zany fanatitra izany mba ho ankas mitsotrany ihany koa Jesosy eo reo zay mafoy ny ampafolo-karena ao reo zay mba hanome fisaorana manokana ho an'Andriamanitra ho tahinany ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mitsangana ianao avy any aoriana salama mazatra antsika magnatanteraka an'izay fanatitra izay.